Dia akafalina indray ary no iarabananao amty aliny faefatra amby folon'ny volana septambra roapolo sy roa arivo ity atao anatin'ny fandaharana mety ho tetrin'ny andro. Raha ny andrafitra ny mety ho tetrin'ny androntsika indray ao anatin'ny telo andro avy aloha zany dia somary alefaka ny herin'ny alizay fa somary toerana kosa nefa izy amin'iny ilany andrefan'ny nosy manontolo iny zany hoe mety hiteraka orana izay mety arankotroka any amin'ny andrefan'ny nosy manontolo iny raha fetraikany amin'ny maripana kosa indray dia hiakatra tsikelikely aloha zany maripana ho an'ny faritra voatany ho an'izay telo andro avy izay. Jerentsika avy hatrany ary ny toetriny andro an'ny rapitso maraina ahitana orana malefaka ny morotsiraky ny Antalasy Analanjorofo torak'izany koa faritra Atsinanana sy Vadivavy somary mandraondraona kely ny ilana sanany voatany iny sy amin'ny faritra Melaky ny faritra Menabe ary ny atany iny faritra Atsimo andrefana sy Androiny saika ibalika kosa ny masoandro any amin'ny faritra sisa ho an'ny rapitso ny tolakandro kosa dia mbola mitoetra zay orana malefaka zay raha ho an'ny Antalasy Analanjorofo ny tapany avaratry ny faritra Atsinanana ahitana orana tandrifindrahoana zay mety arankotroka ihany kosa ny ilany andrefan'ny Bongolava sy Vakina Karatra amin'iny atsitan'ny Menabe Atsimo andrefana sy Androiny ny alina kosa zany raha ho an'ny faritra Atsimo Atsinanana ifandimbiasan'izay rahona sy ny masoandro zay hatrany ny faritra sisa. Raha mikasika vina maripana ho an'ny rapitso kosa dia manodididina ny sivika hatramin'ny 1 telo amby folo ny ambany indrindra amin'ny ampovoatany 2 ka hatramin'ny 9 kosa ny ambony indrindra ny morotsiraka Atsinanana moa manodidina ny 9 ka hatramin'ny 7 izay maripana izay. Aty morotsiraka andrefan'ny nosy kosa dia 7 ka hatramin'ny 5 izay maripana izay. Ny mafana indrindra moa dia any amin'iny faritra Melaky iny 5 degré Celsius. Ny fizotran'izay hatrany raha ho an'ny alarobia dia ahitana orana aloha zany indrindra moa fa ny tolakandro ny ilany andrefan'ny Bongolava amin'iny manodididina ny Miandrovazo iny torak'izany ihany koa orana tandrifindrahoana amin'iny tapany atsimon'ny faritra Atsimo Atsinanana iny anorana manify ny morotsiraky ny Antalasy ny faritra Analanjorofo ny tapany avaratry ny faritra Atsinanana hatrany raha toka saika ibalika ny masoandro any amin'ny faritra sisa ny maripana ho an'ny alarobia kosa indray ary dia manodidina ny 10 ka hatramin'ny 14 ny ambany indrindra ny ampovoatany 20 ka hatramin'ny 17 ny ambony indrindra morotsiraka Atsinanana nosy kosa dia 19 ka hatramin'ny 20 izay maripana izay. Morotsiraka andrefan'ny nosy dia 4 ka hatramin'ny 5 izay maripana izay. Ny mafana indrindra raha ho an'ny alarobia manokana indray dia any Maevatanana ny faritra Melaky hatrany ary amin'iny faritra tapany avaratry ny faritra Sofia iny. Ho an'ny alakamisy kosa indray ary de saika ho maina manderana ny nosy mbola mitoetra hatrany ny orana tandrifindrahoana zay mety arankotroka amin'iny ilany andrefan'ny voatany manontolo iny torak'izany koa anorana manify aloha ny morotsiraky ny faritra Analanjorofo manodididina an'iny Marontsetra sy Antala iny ary amin'iny Sava rehetrarehetra iny aty amin'ny manodidina ny nosy be kosa ny alina dia ahitana zay orana tandrifindrahoana zay ho an'ny alakamisy ho maina tanteraka aloha zany raha ho an'ny faritra sisa ny maripana raha ho an'izay alakamisy izay dia manodidina ny 10 ka hatramin'ny 14 hatrany aloha ny ambany indrindra raha toka 15 ka hatramin'ny 17 ny ambony indrindra amin'iny faritra ampovoatany iny manodidina ny 9 ka hatramin'ny 12 kosa ny ambany indrindra dia morotsiraka Atsinanana raha toka amin'ny mihoatra ny 17 ny ambony indrindra. Morotsiraka andrefana moa dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 13 izay maripana izay ary ny mafana indrindra raha ho an'ny alakamisy dia ny faritra Melaky amin'ny Maevatanana sy ny faritra Sofia iny hatrany. Dia makasitraka anao indray ary nanaraka izany hatramin'ny farany manasanao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.